Faly miarabantsika rehetrarehetra miaraka amin'ity an-trano nareo efa manakaiky ny fotoana fambolena kafe, efa manakaiky en mois de novembre en mois d'octobre tsika manomboka ny fambolena kafe. Efa ohatry zao ny kafe atsika efa mihoatra ny 40 cm, ny vidiny 3,000 ariary monja. Aza misalasala manao komandy dian'izao, aza misalasala manao komandy dian'izao, mety io n'aiza n'aiza toerana ambolena ho anazy. 3,000 ariary monja. Raha maka maro be ianao afaka miresaka fa sisika fihenam-bidy, afaka manao livraison n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Ny teknika fambolena azy afaka roa taona monja ianao dia mahazo vokatra. Atorinay maimaim-poana rehefa maka kafe mihoatra ny 50 isa ianao. Toerana misy anay eto Antananarivo ety Ampita-tafika. Aza misalasala ary miantso anay amin'ny laharana eo ambony na mandefa afatra miafina. 3,000 ariary monja, afaka roa taona dia mahazo vokatra. Raha tsy hitanao izay varotana kafe izahay mandray vokatra rehetrarehetra avy any aminareo na firy taona na firy taona. 3,000 ariary monja, atorinay maimaim-poana ny teknika fambolena ny kafe sy ny fikarakarana azy. Zay ary points be ny volo kafe.